Ny anjarako rindra, voahirana, fetra, fransia ary arisonana melona amin'ny tantara. Mahafinaritra ery izany hoe mananjanaka izany ramatoa. Nino fa zaza tena manja tokoa io zaza io rehefa lehibe any a. Marina e. Ianao koa dia ka iza moa no manja eo raha tsy ny reniny aby e. Eny ankisy ery marina izany a. Raha tsy izany ve aho tianao e. Sady tadidiko tsara ery zale lany reine de beauté. Ianao koa le reine de beauté tao amin'ny lycée iny re a. Ay tokoa. Tadidiko mihitsy a le nihisy nanaraka foana fa ianao ihany ny akaiky satria ianao nge mibogosina indrindra tao fianarana tamin'ireny e. Ka tsy hitanao mbola mitana ve hatramin'izao e. Fa zao tokoa aloha rehefa lehibe iandraina dia inona no fanirianao mba ho ataony? Aloha veriko aminao fanontaniana inona aloha no ianao e. Ay raha zaho zao mieritreritra dia mba farifaratsiny hoe hôtesse de l'air. Amin'izay sady afaka manao faninanana misy ihany koa izy e. Miandray aloha aleko manambady vazaha izy e. Zany fa tsy ireo efa dadabe kosa aloha ifidy ihany ve aloha dia ifidy ny dadabe. Sady raha manambady vazaha koa ane andraina dia tsy voatery asa intsony fa isika sanao koa tia zaza mbola tsy mahalala ninon'inona io dia efa izany sahady ny resahantsika koa. hitako fa zao aloha e. Tandremo tsara io zanako io fa tsy hainao ny hain'ny olona. Tandrema mihitsy ary azany voavoaka hariva so aran-javatra eny ny zazakely ka nahirana kono. Ianao koa izany fa zao aloha e. Tokony efa mba hoeritreretintsika sahady koa neny anaovana batisa azy ity e. Zay tokoa. Sady dadany eka ny teny fa occasion anaovana arrosage ny fotoana io satria zaho kely ny voalohany andraina. Marina tokoa izany fa io mba rehefa feno efa volanana izy e. Zay koa mba efa matanjaka tsara ianao mitsinjaka tsara. Afaka mitsinjaka tsara moa izany e. Sady ataontsika tapolaka be mihitsy io a. Mamy sao dia mba bedy amin'ny pasitera amin'izany ange e. Sy inona ny abedy amin'izany e. Sady ianao rakisorana be koa ne isika no anasa azy sakafo amin'io e. Ka maninona moa izany. Sady dadany président fiangonana ihany koa e. Tsy hitako izay olana amin'izany. Kay tokoa moa e. Ianao ato? Ie, mamakimaky gazety ato aho dia mijerijery an'ireto vaovao sy resaka politika ireto e. Fa hainonao nge zary mamy e. Ahoana indray? Tadidinao ve le 12 taona lasa iny? Le tao amin'ny hopitaly tamin'ny andraina voateraka re. Ay. Zao izy tinge hanala baky tena vetivety e. Fa mihitsy iny zanako iny a. Fa raha ny fadijejejony aloha dia mety hividianao kalika berger allemand mihitsy hiambina n'ity tanànantsika ity atsoatso fa mety ho be fanafiana. Ay tsy ho aloha ny teninao fa tsy anao rery andrainy e. Anako nge iny zaza iny e. Sady raha tsy nisy any tsy nisy azy Ay, saro-pisaina ianao fa iny taminy izy. Fa inona zao resakareo tena mafana be zao sy papa sy maman I papa ihany ane io mampime io ry andrainy. Lazainy fa zanandre rony ianao dia inona izany za? Ay ve zany resaka tsy nanan-kaniny izany fotsiny e. Ehe, avy aloha izany hoany fa zao aloha e. Za koa ry papa sy maman mba hiditra nandraka ny fianarana ho mpandray ny fanasany tompo amin'izay a.
So mantsy de tsy hanam-potoana ianarana an'izany intsony aho rehefa eny amin'ny oniversite. Iverinama kokoa mantsy nilaza tamiko fa hiditra e. Tokony hiditra marina ianao sady efa mialehibe a. Ny zanak'iry Sylvain Sirtanjo narany efa raisina teo e. Nefa samy dekona zao zahay. Somary tarazana ianao raha hoe atao fandiniana e. Amin'ny korala miaraka aminay aza nisy 7 niditra koko. Ono akiry andraina. Ahoana ry maman? Dia ahoana nefa aloha izany ny fianarandry e? Tokoa. Aindry ve mampiaraka an'izany rehetrarehetra izany? Ai, maman koa. Vita ny hafa ve dia tsy ho vitako e. Sady aleo aloha mba ho mpandray amin'izay fa efa hanala baka ka. Eny ary izay ataondry fa sao dia adiny fotsiny ny fianarana. Haiko ireny mandamina an'izany papa sy maman. Ohatra ohatran'ny may izany laoka izany a. Ao fa ho jereko vetivety e. Dia aleo asaina ihany zareo fa mety manahirana ho azy zany raha vao tsy asaina izy nanasantsika tamin'iny. Tena marina tokoa izany hevitra izany fa rehefa nandinika dia marina. Papa sy maman Ahoana? Mba afaka mihaino kely vetivety ve nareo fa misy resaka ho resahako aminareo? Ay, alefa sao fa mihaino anao izay e. Zao re. Efa herinandro sisa dia ho raisina. Dia zao. Fanosona amin'ny anniversaire-ko satria 12 juin ny anniversaire-ko. Marina tokoa izany. Dia 11 le izy. Dia fandraisana. Ka mieritreritra aho hoe mba hikarakara baomma ho an'ny namako re. Dia ahoana izany ry mamy? Ay, sy tonga dia okeny amin'izay a. Fa zao aloha. Ahoana ry papa? Tsy ela be izany fa adiny 4 ihany farafahaelany a. Eny e, ezahanao izay izany fa tsy maninona e. Fa izao aloha ry izy mianaka. Ny 11 ve ny 12 no anaovana an'le bomme dia aiza? Aiza kosa dia ny 11 e, ny 12 ka. Rehefa vita ny sakafo atoandro amin'ny andraisana anay dia aleo ato amin'ny efitra fandraisam-bahintsika ihany satria lehibe mahazaka eo amin'ny 10 eo. Amin'izay koa tsy ho sahirana hitady zava-maneno fa ny antsika ihany. Fa maman kosa aloha mba manampy amin'ny hoaninay amin'io sy ny zavatra hosotroana tsy ho vitako rery mantsy izany ko. Manampy andry eo foana rehetra. Ary izaho moa izany mba manao inona amin'io? Sa hanao opérateur amin'izany amin'ilay mandefa zava-maneno ireny? Asan'ny papa? Ie. Fa ny amin'ny papa ve tsy reny iranontolo ireny no tena mahazatra amin'ny papa e? Jeko. Taona 70 na 80. Zaho efa manana namana DJ dia efa zatra be ry zareo. So dia mampime eo mantsy raha ohatra hoe papa no eo. Sady isy karaoke koa amin'io Ndray koa izany e. Dia tsy afaka manatrika an'io aho izany e. Izany ve dia mahatezitra ry mamy a? Izay ataon'ny papa e. Andraso re tsy fahapiako indria. Iza daholo nefa no asaindry amin'izany fotoana izany e. Andraso ary lohany enina aloha avy ao amin'ny korala satria efa tapakay fa aty amintsika no misy trano lehibe indrindra aminay rehetrarehetra dia izay enina ho raisinareo dia hiaraka aty daholo mety ve izany ry maman? Mety izany ka. Dia ny mpiara-mianatra amiko dia ny zanak'iry dadato Jules sy ry neny Faralisy dia nieritreritra koa hoe tokony ho lazaina kory fano zanaky taty Fara sy dadato Solo. Efa mahay mandamina mihitsy anie ty zanako ty e. Fety be eo very neny. Ry papa no andrasana tsy taraiky be eo. Fa zao aloha e. Ampindry kely amin'ny fikarakarana. So mantsy lava tongotra eo indray indry dia hitandry mantsy fa
podrobe zao ny endriny io ankalazaina amin'io fotoana io a. Ie ndrery maman fa na izany aza za tsy maintsy manao volo a. Mazava ho azy ka de tonga anie de miaraka zany tsika roa izany tokoa kay. Iandraina Ahoana ry maman? tena somary fohy koa ane ty akanjo ndrity ndry mantsy de niziroziry hoe anafoezo foana. Maman koa fantatry maman nefa tsy tia akanjo lava io zany tadiavin'ny maman tenenin'ny olona hoe raneny io. Zao aloha mahafatifaty Merci maman. fa tandre maro tsy enjery ndry na ho latsaka iny baiboly any an-tanandre iny manjary sahirana eo ndry akanzy sady jere ny akanjo manara-tena mety hipika eo ny fermeture voaloza. Tsy taitry maman fefa zatra an'izao Iandraina Ahoana tompoko? Hiaraka aminay ve ndry? Ndeha ho aiza? Andeha ho any amin'ry dadato Sylvain zay fa misy fivoriana hony any. De tsy maintsy miverina androany any nefa fa anjaranay ny manao dekona rapitso. Fa inona no ivorianareo any? Momba ny famadihana andry dadabe re a. Raha izay zany dia aleoko tsy mandeha fa sady be devoir sy leçon ianarana ka. Fa misy sakafo aloha amin'ny frigo ao Enkia misy aho manafana fotsiny ndry satria efa vita amin'ny maman daholo. Fa zao ary mamy ahoana? Ohatrany tena sarotiny be ry le pastera vaovao niraisy ny fiangonana io Hita ho le taloha mantsy hitanao tena tsotra sady tia miaraka aman'olona be ry. Izy fa jereo angereny toriteniny tamin'ny lahady teo reny ohatrany tsy malagasy ery le izy. Ny famadihana ny mampiavana ka ny tenin'Andriamanitra aza ange milaza fa sambatra amin'ny mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra Zany mihitsy. Tena zay mihitsy ka. Sady mba fotoana iaonan'ny mpiavana rehetra ange io ry mamy Eny Iza moa no tonga raha ohatra hoe fivoriana tsotra fotsiny no atao any amin'ny famadihana any Aza taitranao fa tsy afaka ny anin'ny zany izy nahazo fanasana famadihana avy amin'ry samy koa anetsika manasa olona roa izy fa isokatra koa ny fasan'ny zareo amin'ity taon'itiko no tadidio anefa fa dekona miaraka amintsika ireny sady mahatanjaka be amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ka afaka anin'ny moa io pastera vaovao io tsy matahotra ny toerany anga izy. Eny marina aloha ny ianao fa tohatra mampieritreritra ihany ka. Mahaiza inona ki Andriana? Fokizay fa hono ahy fa hono marina mihitsy na nseho olizana amin'ireo ray aman-drenindreo Efa nifatratra tany akatekivo nisy nahita satria nisy mpiandrio teny akaiky teny
Tsy hay mihitsy hoe ino miantso. Manjina ho fa mpiova ninino intsony amin'ny famoizam-po sy ny ranomasy be fa indri ara no raha io indri jerena fa izy ary mbola maniraha ireny amin'ny ampitany izao fotoana izao fa izy moa izany izao miandry azy eny. Nentoanay no miandry azy sao izy koa ne mitomany foana fa tsy laitra mpanginy. Ka dia arandro tanteraka koa izy izany raha izany no mitoky. Tokony atoky an'Andriamanitra foana ne isika sady mahasoa foana ne matoa tanterahan'Andriamanitra ny fiainantsika ireny. Ndrikoky mahasoa iny izany ihany fa tsy ny Dadandriamanitra maty ka mahay miteny ery ndry eny tsy ny dadako koa no maty fa ny reniko koa neky dia fantandry fa mbola vao 3 volana monja izay no maty sady akoka raha teo koa no nahafatesana fa mino fa efa any amin'ny fahasambarana amin'i Jesosy Kristy izy izao. Finoanana be ho anay mihitsy izany satria efa nijoro vavolombelona taminay izy ny amin'ny nandraisany an'i Jesosy tompo sy mpamonjiny sady tena hita sotra tamin'ny fiainany mihitsy ny fananany an'i Jesosy. Oksakia aza toezana tsoa izany ny dadako velona miaraka amiko no ilaiko azy. Izao kely fantary fa ray tsara lavitra Andriamanitra ary zoky te hiara mitondra amindriny eta mavesatra etindry. Hoy izy mantsy any amin'ny Mateo 7:20 hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsahara. Okizay manginy ndre fa tsy fantandre mihitsy ny fahoriako. Aleo arery izany. Raha tena misy izany Andriamanitra izany dia tsy navelany ho faty papa. Eny okizay ary ao fa hivavaka ao andria mba tena ahafantarandry tsara an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Eny izay ataondry fa tsy hanaova ninina akory izany. Tsy hamerina ny raiko akory izany Izay no maty papa. So ihany aloha fa nanao an'ireny fiantonana assurance vie ireny papa fa raha tsy izany angamba tena nanahirana ny zavan'izio. Izao mba misy vola ahafahako mianatra tsara na mbola hatramin'ny farany aza ary hikarakarana ny mamon koa. Fa mamon izany dia tsy handeha intsony fa dia eo am-pandriana foana na eo amin'ny fauteuil roulant eo foana. Satria tapaka ny hazon-damosiny tamin'ilay loziny. Tsy ihany aloha fa misy andrasoa mikarakara azy na dia lafo azy. Tena sarotra raha miaina be izy hatramin'iny loziny. Kizitina tsy hita izay hanaovana azy. Na izany aza mino fa havita hamono tena izy raha afaka manao izany. Izay mihitsy no itenenako andrasoa hoe jereo tsara sao misy fanafody takatry ny tanany ka angoniny dia amono tena rehefa betsaka ny voangony. Mila mailo mihitsy. Nefa tsy tsara aminy koa ve ny maty toy izay jaly fotsiny. Izay lalany andra nga lalany afaka novinina amin'izany moa ahy so ihany aloha fa tsy niala tamin'ny koraly. Afaka mifankahita amin'ny andro foana mantsy na any am-pianarana na any am-piangonana. So aloha fa misy an'ny andro hafa mihitsy izy iny ohatrany tsy te hisaraka aminy mihitsy rehefa miaraka izay. Sady mampirisika foana izy ny hianarako tsara ao tafita. Hitako sady fa ho sambatra be rehefa hivady izay satria maneho fitiavana be foana izy rehefa miaraka izay. Andriamanitra mba ataovy tanteraka ny aminay. Tsahako dia ohatrany be eritreritra.
Aleo aloha ndeha hianatra amin'izay fa sao tara sady eto groupe no ataonay androany. Iandry Ahoanaky? Afaka meno avy ianao? Chérie akao ve dia tsy hoenoko e. Efa misy inona lesy? Inona re no ilazako azy aminao e? Fa misy inona e? Tena tia amo ianao e? Sy nary ty. Ndrirerany ny chériako mamiko indrindra eto an-tany. Vonina ny akavady ary ve ianao e? Izany chérie izany anie alaina vady. Tena marina? Inona koa ary ty fanontaniana apetraka ao ty? Efa hoe ieno ako. Zao ary Iandry efa 2 volana zao no tsy tonga fotoana intsony sady ohatrany miova zany any ny toe-batako e. Ohatrany malaina sy lasa kamokamo zany dia te atoro fona. Iandry angamba be voka ka. Tena sérieux ve zany resaka zany aloha? Zany anie nanontaniako anao hoe tena tia avy ianao e? Zao tena tianao tokoa za fa ahoana ry Andry nitantsika sinao dia niotafita aloha. Ka raha misy zaza dia lasa tsy tafavoaka amin'izany sika. Dia inona ry zany no atao e? Ka tsy maintsy tafita ianao e. Tsy maintsy mahavita amin'ny fianaranao ianao. Dia ahoana ilay zaza? Ahoana mahafahako mianatra sady tsy maintsy ho hita koa ny ankiboko e? Zao ary meno tsara aloha ianao. Ny vahaolana tsy maintsy dirana dia natokony esorina io zaza io. Inona? Tsy te ho tafita ve ianao e? Ka inona ary no atao e? Izay aloha no hitako fa mety. Karaha maty amin'izany na sao dia tsy miteraka intsony any aoriana any. Sady tsy famonoan'olona ve izany ry Andry matahotra an'izany ka. Nitedava hevitra hafa aloha ianao e. Ary andao andeha hianatra amin'izay fa efa ora fidirana amin'ny 2e korana izao ry malala e. Toizantsika sy ianao ny resaka manaraka rehefa eo. Enjany ty. Tsy ho vitako intsony izany fianarana izany raha izao no mitoika. Rehefa maloloha iaho dia tsy maintsy mivoaka. Sady mino fa tsy ho ampoziko akory ny sehoany izany eo afara ao. Dia ho afa-baraka fa nahafantatra daholo ny mpiara-mianatra rehetra hoe be voka. Iandry koa tia andrasako ihany ny resaka amiko fa toa lasa mandositra izany izy. Izany efa tsy te hanery azy fa aleo izy no hiantso ahy voalohany raha tena tia. Mahamao aloha tsy ilazako an'izao mihitsy e. Fa nahafantatra ny mahazo ary izy tsy ahavita ny inona akory. Ny mahazo azy efa tsy hitany izay hanaovany azy. Isaky ny miresaka aminy dia milaza izy fa aleo ny maty toy izay malemy. Aleo aloha ho any amin'ny biblioteka hindrana boky fa tsy hijanona hianatra ao aso mandoa ao. Satria tsy mahataty an'ity fofon'olona be ity mantsy. Ary maninona marina moa raha esorina io zaza io e. Sady mbola tsy mihoatra ny 2 volana. Sao dia izay ary ny vahaolana e. Dia mba milamina ny fianarako.
Sady izay koa ny vahaolana ny teneniny Andry. Inona reny ataoko e? Aleo atao ihany izay tsy maintsy resahana amin'ny Andry mba hahafantarana izay tena tokony atao ka. Be mpianatra koa ato izany. Andraso aloha ery amin'ny rayon iray ery fa iny no misy an'ireo boky ilaiko amin'ny recherche ireo. Ary tsy Andry ve ry amin'ny sisiny ry? Tena izy io. Ary izy io miaraka aminy eo amin'ny latabatra misy azy io. Saintia. Andraso alehako eny. Yandry. Aleonao ve miresaka amin'ny Saintia nefa ny vahaolana amiko aza tsy mbola mazava akory? Aza miteny mafy aloha ianao ry Andraina fa aloha nazavaiko azy aminao. Ato amin'ny biblioteka sika izao dia sao dia voaroaka io anie. Jerena iny manodidina efa mitodika daholo. Tsy rarahako e. Sady ianao efa tsy miraraha. Ary ndry kory Saintia, no tsy miteny io ndry. Mangalatra ny an'ny hafa dia tsy mahita ho tenenina. Manao étude ensemble izay ry Andraina. Ka nahoana tsy izany no antsoinao e? Ka Saintia anie no iray kopy aminay e. Fa andao hivoaka aloha e. Andao hivoaka ny avelany dia asika no miresaka e. Dia aza tazonina fa avelao andeha amin'izao e. Fa naninona anao zah e? Ianao no nahabe voaka ka tokony handray andraikitra e. Samy tompona andraikitsika sy ianao ka. Eny e. Satria ianao koa no makany aminay foana ary matory any mihitsy ary indraindray. Ka tsy ianao moa no nampanantena fa anambady ahy. Ka hita eo izany rehefa vita ny fianarana e. Aloloha hijanona izany fa marary be ny lohako. Lasa fa veloma ianao. Andraina, fa hoaiza ianao e? Aleo koa rangahy dia ihany aloha fa mandreraka fotsiny. Ary aleo hiverina any amin'ny biblioteka indray aloha fa tsy. Tsindalaneto aho efa reraka izany ka tsy dia hiodina be intsony aho. Mandra-paoviana ireny no ahafahako manaraka izao ritma izao hoe tsy mampaninina rangana dia mangingina azy ity lalana ity aho. Hoay, sady ireny misy mpianatra mandeha ihany. Otry, tsy Andry ve ry ambody hazo lavidavitra ry? Ary misy miaraka amindray io izany indray ary io. Andraso anatonako aloha dia hita eo. Tena mazava izao. Tsy dia miaraka amiko intsony izy tato ato satria efa misy mahavariana azy. Mbola Saintia ihany. Tena izy io. Yandry. Andray? Hay tena vitanao mihitsy ny manitsakitsaka Tsy fantatrao izay lazainao. Fa maninona ianao amin'ny teniteny foana ohatr'izany? Mazava izao e. Aleo koa andefa efa tsy tiana e. Hoaiza ianao e? Andraso aloha ry Andraina. Veloma e. Aza manarakaraka akory. Ay! Hoay, tena ninjery Andraina. Andraina, tena tsy matsiaro tena mihitsy izany. Andraso aloha ihany tsy votsy sady okosehako ihany ny tana sy ny tongony.
ny kiboko izany. Fa aiza ry azany? Zandraina. Mangina aloha ndry aty amin'ny hôpitaly izao. Aty amin'ny hôpitaly ho Maninona aty amin'ny hôpitaly a? Hitandry, nianjery ndry dia tsy nahatsiaro tena dia natery niandry taty. Iandry? Olona tsy vanina. Iandraina, izao no teniko amindry aza mitana lahelina amin'iza maniza fa tsy sitrapon'Andriamanitra anie izany. Ozoniko iny fa efa nanao ratsy ahy. Taddio fa tia andry Jesosy. Aza mitembezaka tsony aloha ndry fa tena hitako hoe mbola reraka be. Angataka amin'ny tompo mba hanasitrana andry aingana ary tsy hitsahatra hivavaka ao andry mihitsy. Eny ary. Aza miteny tsony aloha. Misaotra an'Andriamanitra fa efa tena mihatsara ndry izao ry Andraina. Ary toa hoe hivoaka rapitso aza hono araka ny filazan'ny dokotera. Eny aky fa dia tena afaka tokoa moka izany ilay zaza atao an-kiboko. Ie, tena izany mihitsy. Izay moa no lazain'ny dokotera fa tsy inona fa vokatra ilay fianjerandry ihany nahatonga an'izany. Iandry tsy vanina. Ianao no nahatonga an'izao. Iandraima. Samy mihitsy kia. Fantatro fa mavesatra amin'ilay izao entandry izao. Tena samy fa hoy anie Jesosy any amin'ny filazan'ny tsara ny Matthieu toko faha 1:20 toka efa niteneniko andry ihany izay. Hoe makanesa ty amika nareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Izay fotsiny no angatahany amindry dia nalorandry ny adindry eo aminy. Samy foana ny indry. Raha tena misy aky izany Andriamanitra izany dia tsy ho toy izao ny fiainanay. Leo ny fiainana kia. Tsy te ho velona tsony ahy. Tsy misy antony amiko tsony ny fiainana. Satria ndry tsy namaly ny antson'i Jesosy ka. Efa manolotra vahaolana ao andry anie izy. Dia aza tazomindra ao andry irery tsony izany adindry izany fa atoloro azy dia andray an-tanana ny momba andry rehetra izy. Tsy izany ihany anefa mbola ahazo fiadanam-potanteraka ihany koa ndry. Okizay kia. Raha mbola manonona an'izany Jesosy izany ndry dia aza mijanona eto fa tsy mila an'izany ahy. Izao ky ny fataro Andraina. Na inona tenendry dia tsy hitsahatra ny vavaka ao andry ary vao maika raha tena mafisiko izany. Iatorahako eo potitry ny azo fijalian'i Jesosy mihitsy izany fa manana ny fotoanany anie ny tompo e. Izy izany fa tsy za. Ary tsy fantatry ndry koa mino aho fa mbola tsy fantandry matondry manao an'izany. Any amin'ny Luka toko faha 2 any andry ny voalohany dia misy an'izao teny izao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Ka dia hivavaka ao andry tsy hitsahatra fa mino aho fa miaino mivavaka izay ataoko ny tompoko. Ho reraka eo marina ndry fa ataovy moa. Tena misy fahavoazana mihitsy izany raha olona. Tsy te ho lasa dalo oatra ndry aky zaka. Eny tsy mametsy ny andry aky. Sisany afara. Tena aleoko maty. Naninona ary ihany tsy maty. Papa! Nahoana tsy nalainao ahy? Nahoana mbola navelanao velona? Tena tsy rariny hamono tena ka. Tsy te hitoetra amin'izao anjara ratsoko izao tsony. Tsy te ho velona maritra tsony. Alay voa papa. Mijaly. Tena mijaly.
rehefa matanjatanjaka azo tsy teniteny aho fa aleoko mamono tena any amin'le ranobe misy antsana ary amin'ny lalana makany arivon'ny mama eny no andrangano andeha hamono tena. Tsy rarahako fa aleo aho faty aleo aho any amin'ny papa. Sao dia zao aho dia andeha, tsy hanoratra ninninona fa sao dia misy manaraka eo ka tsy handaitra mitetika. Veloma ianao ry tany sy ny fahoriana ateraka ao rehetra. Ho hitanao ry andry tsy vanina fa ho kendakendaiko ianao rehefa maty aho. Ndrekory sainty aho ampijalijaliako aloha nareo vao iviniko. Ho hitanareo tsara. Raiza tsara moa le toerana, nefa ohatrany tia mihitsy anie ny lalana makany. Halako mihitsy n'izany. Efa tsy naraina zao ny nandeha, efa reraka sady anefa toa mbola tsy hitako ihany le izy. Tsy maintsy tonga any aho na ahoana na ahoana. Papa, aiza ianao alay vo any aminao papa. Tena ohatrany fanina be aho zany marary be ny lohako. Zary azany efa maty mino mihitsy aho fa efa maty satria namono tena ka ary aiza nefa papa manao ianao zao anaka? Fa izy ianao aiza zao? Mahita ny papa ve ianao? Aza dia mbola miteny betsaka aloha fa mbola reraka ianao matory aloha dia ahazo aina kokoa ianao. Tsy maty ianao anaka. Fa aiza ary azany zao ary izy ianao? Neny Ravony no fiantsoana anaka ary ato amiko ianao zao. Anontany angamba ianao hoe ahoana no nahatonga anao teto amiko? Andraso ho tantaraiko aminao satria efa mba tsaratsara kokoa ianao zao. Manana saha aho anaka ary ambany andrefa ny tanàna somary andosary. Efa tolaka ihany ny andro vao nahavita ny asa tany aho satria hitanao fa somary malemy ny tampakavanana. Noho nandalo teo amoron'ala aho dia nahitanao nitsomotra teo ka nizahako novelomina. Soa fa nisy tovolahy kely sendra nandalo satria nitady ny vorony sasany tsy hita izy dia io no nanampy ahy nibatanao ho aty amiko. Dia izao fa inona no nahatonga anao teo anaka? Neny Ravony Andraso ho tantaraiko aminao ary. Soa fa
Efa nahazoazo taona ianao raha ny fahitako anao zao ka tsy andatsy aho. Ianao ihany fa lava ihany ny tantarako Tsy mandatsy anao aka. asa nahanan-kery aho hitantarako azy aminao hatramin'ny farany na tsy. Fa hoy teo ihany. Fa inao ano nahatonga ny tapany havanana aminao alemy ry nendravony. Andraso ro tantarako aminao ny tantarako e. Sao dia mandreraka anao indray nefa ka anahirana eo. Alefaso rehefa tsy maninona ka. Andraso aloha fa misy sary asehoko anao a. Andraso alaiko fa atsy anaty vatatsy. Jereo. Tianaka ny sariko tamin'ny ao mbola tao anatin'ny fatany rako. Oay, ary tena tsara tarehy be mihitsy ianao zany a. Eny anaka. Izany na tonga tena niavina sy nanao tsinotsinona ireo fanerasera tamiko a. Mba nitaiza tamin'ny fomba kristianina ihany ny ray aman-dreniko. Araka ny tomboko taona no nalalavirako an'Andriamanitra. Zany ve? Nisy tovolahy tena niseho tia ka tena nandositra niala tao an-trano aho anaraka azy. No niaraka roa taona nefa izay dia leo ny fiarahanay hono izy. Zany ve? Efa niteraka vavikely iray nefa izay. Nampirafy izy ka novonoiny foana isaky ny nody tao an-trano izy. Tsy tantoko itsonika dia nitsoaka nandositra niaraka tamin'ilay zanako vavikely mbola herintaona sy tapany aho. Zany a? Zaho koa moa tsy dia niraharaha fianarana fa dia reviny hatsaran-tarehiko fotsiny satria nampierika ny mpandalo izany ka tsy nanan-kianteherana. Tapa-kevitra fa hiverina ody any amin'ireo ray aman-dreniko ka hifona amin'izy ireo. So ihany fa nisy vola kely nangoriko afaka nataoko sarandalana sy vatsy kely ho anay mianaka. Dia lasa nareo? Ie, dia noho ny tonga tany aho dia inona no niandry ahy-tany. Ny reniko dia narary fono ka niteraka fahafatesana ho azy herintaona taty aoriana. Zany a? Taty aoriana n'ilay nialako tany zany a. Ny raiko kosa enim-bolana taty afaran'ny fahafatesany eny dia lasa tany Atsiraka. Tena ninona tany hoe? Taona nambady avy any ka tsy nandalo intsony tamin'io tanàna io. Tao amin'ilay tranonay moa dia tsy nisy na inona intsony fa zara raha nisy tapatsy kely ka iny no natorianay mianaka. Ny trano moa zara raha nihidy fefa nisy nanongotra daholo ny hidiny ka tady namboarina tamin'ny taretra asiana hazo avy ety anatiny. Izany ny hidiny. Zany a? Nikohaka be bebisoa zanako kely ka niteraka fahafatesana ho azy andro vitsivitsy taty aoriana taoriana tongavanay tany satria aty ririny io fotoana io. Mafy tamiko tokoa izany anaka. Nahatonga nikasa hamono tena koa. Niala tao an-tanàna dia nandeha tongotra. Tsy fantatro intsony hoe adiny firy fa efa tao amin'ny hopitaly aho vao nahatsiaro tena. Hay voadona ny fiara. Zany. Mpampianatra amin'ny fanjakana no nandona tamin'ny fiarany. Tsy dia nandeha mafy akory hono izy fa kanefa dia nahadona ihany satria niampita tampoka. Fa tapahana lalan-drà madinika tamin'ny lohako no nahatonga ialemy toy izao. Zany very ny andrafona. Ny vadin'io mpampianatra io no nikarakara nandritry ny janonako tany amin'ny hopitaly. Izy ny vady ireo ihany no nanambara tamiko ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. No nefa salamalama aho dia nilaza izy ireo fa raha tiako dia afaka miara-mitoetra amin'ny reniny any ambanivohitra satria mitoetra irery ihany ny reniny.
ary dia afaka mifampitaiza izahay. Zany. Tonga dia nanaiky aho satria hitako ny tena fitiavana tsy mety tsara velatsia tamin'izy ireo. Zany ihany koa no narisy lahatra ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Hoy aho hoe hay ve mbola misy olona toy izao ihany tia sy mikarakara anao nefa tsy mila tambina. Ny volany ary ny lany mikarakarany ianao. Marina tokoa aloha izany. Raha olon-kafo izao no teo amin'ny toerany raha vatany vaovao taona dia azony natao mihitsy ny nandositra. Sady toerana tena tsy nisy olona ne vezivezy tamin'izany teo amin'ilay nisehon'ny loza. Mbola nanolo-tanana ihany koa izy azahoako trano itoerana sy olona ifanerasera tamiko. Sambatra ianao. Nitamberina tamiko ny fiainako hatramin'ny fahakeloko ka nahatonga ahy nahita fa tsy nisy fahatsarana na dia kely aza. Tena nisy banga tsy mety feno miantsoantso aho hoe raha tena misy ianao Andriamanitra reseho lahatra aho ahatsapana izany. Hitako mihitsy fa i Ramose Fredy mivadiny tena manana fiadanam-po. Nifona tamin'ireo zavatra tsy rehetra nataoko na tamin'ny ray aman-dreniko izany na tamin'ny mpiara-monina tamiko, indrindra fa ny tsy firarahiako an'Andriamanitra. Nangataka taminy aho ny hamindrany fo. Te hiova tokoa aho. Nitomany aho tsy fantatro na naharitra firiana na naharitra firiana dia natsapa fiadanam-po tanteraka noho ny avy eo. Zany Laza mihitsy aho hoe nahoana reny tsy nahalala izao fiainana izao taloha dia nahazo fianakaviana vaovao aho. Ramose moa tsy nananjanaka fa nentin'izy mivady tahaka ny zanaka mihitsy na dia somary sahirana azaho mandeha dia nandray anjara mandrakariva tamin'ny asa fitoriana tany ambanivohitra. Bebe hianitra reny Ramose koa moa dia tena olon'Andriamanitra sady be fitiavana no antra olona. Aleoko izy miarerena ny an-danitra ary araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Tsara fanahy tokoa ireo olona ireo Ie, tamin'izany sehatra izany no nifankahitako tamin'ny olona natolotr'Andriamanitra ho vadiko ka dia nifanambady teo anatrehan'Andriamanitra tokoa izay. Ary nisy fitahiana lehibe eo anay ny tokantranonay menadanina terakay ka mianatra ny an-dafy io lahy io amin'izao fotoana izao. Andray, vaovao mahafaly Efa eo am-pamaranana amin'ny fianarana izy ary iveriny eto tanindrazana tsy ho ely ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mieritreritra nefa fa nisosa foana ny fiainanay mivady tao tokantrano. Nisy tokoa ny fizaham-toetra ohatra tamin'izany nahafaty ilay zanakavavy ary ny rainy koa dia maty taty aoriana. Zany Fa ny finoako dia fa eo amin'ny tompo izy ireo satria efa vita fihavanana tamin'i Jesosy daholo talohan'ny ialany tamin'izao fiainana izao tena fiononana lehibe ho azy zany. Ary tomitomany ianao anaka. Andraso aloha hijery ny sakafo maivana nomaniko anao an-dakozia ary aho. Tena mahakasika ny foko mihitsy izany. Okizay fa aza mitomany. Sady malahelo anao, malahelo ny tena. Efa tena salama tsara zao. Nahoana ary any tsy maty tamin'ireny zavatra nilalovako ireny. Ary nendravony. Tena tsara fanahy sy tia olona tokoa izy. Nefa ne dia tsy fantany akory ahy. Nandalo zavatra mafy izy araka ny fitantarany ary tsy dia nifankaiza tamin'ny any efa dia hita fa feno fiadanam-po izy. Andriamanitra, raha tena misy ianao, reraka ny mandositra anao, ataovy tena tsapako ny fisianao raha tena misy ianao. Mahatsiaro ireo tenin'ny very teniko indrindra ilay hoe
mankeo aminao raha mitondra ny enta mavesatra ka omenao fitsahatra. Laza izy hoe ianao Jesosy no niteny an'izany ka mba tanteraho amiko izany. Tsy fantatro ny fomba natanteranao an'izany fa mino aho fa hainao atao izany Andriamanitra. Andraina, ka maninona ianao? Misy mahazo anao nga? Ny antoraka teo amin'Andriamanitra tsy nendravony ka izao vao tsapako fa misy tokoa izy. Ampio azy nendravony mba ho afaka tokoa ny vesatra rehetra atao anatiko. Zao ary anaka? Andraso aka baiboly aho aloha. Dia ampahafantariko anao ny sitrapon'Andriamanitra. Iary vavaka sika isanao. Ary mino ireto teny vitsivitsy ho lasaiko anao ireto. Tena tenin'Andriamanitra fa tsy teniko akory a. Tompoko. Toy ny teny ao amin'ny Isaia 7:15. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoronina noho ny elontsika. Ifampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy. Ary ny dia-kapoka taminy no asotravana antsika. Izany ny anaka no nentin'i Jesosy ho azy ho anao e. Renao tsara izany ry andray. Trery nendravony. Fa minanina momba ireo zavatra tsy maintsy ho entiny ireo mba hamonjeny olona tena ratsy toa antsika izao. Laza mihitsy Jesosy ao amin'ny Luka 10:20. Tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Raha tena natsapa ianao ry andraina fa natao anao izany teny izany dia inoy ity teny manaraka ity. Eny ary. Hoy Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 7:20. Ty raiso ny baiboly dia bakeo. Eny ary. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra eo aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Jesosy no teny aminao mivantana izany ry andraina amin'izao fotoana izao. Ka ny fonao no tia ny idirana amin'izao fotoana izao. Tia hanome fitsaharana ho anao izy anaka ary indrindra fiadanam-po hamakivakianao izao fiainana be ranomaso izao eo am-pelatany. Mifona Jesosy, mifona ampio ahy, mifona tena mila anao ahy Tompo. Tsy vitako tsony ny mitondra irery ny fiaina. Izay samy mantsony mahiresy izany zanako izany. Nendravony ahoana izay anaka? So ihany aho rehefa tsy maty tamin'ireny fikasako amony teny ireny. Angamba dia ny vonontanatana ho any afo be. Efa tena nisantatra ny afo be tamin'ny nataoko rehetra satria nanalavitra an'Andriamanitra. Nefa ne dia nivontenao efa tena kristianina ahy. Niandry mandrakariva ny iantorako taminy kay Jesosy. Tena tompo manana faharetana izy. Afaka miteny azo hoe izy ny tena anjarako. Tena tiako be mihitsy le Salamo 7:20 nampianarinao ao omaly iny hoe na dia levo na aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Ary koa ny tapany voalohany amin'ny 5:20 amin'io Salamo io ihany hoe fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Mbola kely ny tenin'Andriamanitra fantatro nefa efa manampy ary eo iorenako ampinono
fa tsy maintsy miaina amin'izany mandrakariva any ny alalan'ny ty baiboly izay efa nomena ao aty. Tokony soratsika. Tena vonina eo amin'ireo namako izay nifanerasera tamiko taloha, indrindra fa Iandry sy Saintia. Hangataka famelan-keloka satria efa namela ny heloka izy ireo aho. Mety izany. Lazaiko amin'izy ireo hoe tiany Jesosy ho vonjenako izy ireo, hanomboka hivavaka ho an'izy ireo ahafantarany ny sitrapon'Andriamanitra. Mety mitsy ny fanapa-kevitra. Nendravony nanapa-kevitra fa hiverina any amin'ny reniko. Tena mila ny Jesosy izy mba hananany fiadanam-po koa. Mino aho fa Iova izy. Mankasitraka anao ary neny no ianao nanaiky ataon'ny Tompo ho fitaovana ho famonjenan'ny hafa. Tompo ny deraitsika. Anao izany koa ary mino fa raha sitrapony dia omeny vady sahaza ho ahy, hiaraka hanompo azy izahay. Ava tonga aminao izany. Ny raiko izao mety maty tao amin'ny elony ka raha tokony mbola mahavelona ny neny mba hiasan'ny Tompo aminy koa. Izao mantsy vao tena fantatro fa namindra fo taminay mandrakariva Andriamanitra. Mpamindra fo mihitsy Andriamantsika. Eny ary anaka. Tasy araka aminao mandrakariva ny Tompo amin'ny lalakalehanao azy. Ny asa ataonao rehetra dia mahefa be amin'ny asan'ny Tompo e. Fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanao ainao amin'ny Tompo. Araka ny voalaza ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korinthiana. Toko 10:25. Eto foana anaka ka raha sitrapony dia mbola iona ihany sika indray andro any Endry neny. Andao hivavaka sika menaka. Dia aterika eny amin'ny fandraisana fiara ianao. Misaotra betsaka ary nendravony tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainako. Tena misaotra betsaka fa tena betabe tokoa ny vitanao fa sady nikarakara ny nofoko ianao no nikarakara ny fanahiko ihany koa. Dia misaotra betsaka ihany koa Andriamanitra. Misaotra fa ianao irery tokoa no tena anjarako sy ifikirako mandrakizay. Sandrindrana. Renareo teo ilay tantara nosoratan'Andriana Solo Bruno nampitondray ny lohateny hoe ny anjarako. Tovo, rindra, voahirana, fetra, fransia ary arisono namelona ny tantara. Tovo ny teo amin'ny lafiny teknika, efitrano fandraisam-peo ny radio ny Feonbitily.